Matsiaro misaotra an'Andriamanitra aloha hoe nitantanany sivimbinany dieny afaka namonjy an'ireny fivoriana ireny dia tonga soamantsara eto Tanindrazana koa. Ny zavatra tena atao tany dia momba ny fivorian'ny maire grande ville africaine izay nisy valo amby roapolo ny maire tonga tao. Ny tena votoatiny dia hoe inona fampandrosoana maharitra atao amin'ny renivohitra. Dia nisy 12 zany ny tetikasa natao tao. Anisan'ny nandraisako fitenenana ny antsika momba ny agriculture urbaine izay efa natao vidina teny amin'ny antoerana zany dia natao tany kely hoe inona ny vahaolana sy ny zavatra misy. Ary dia momba ny transport, momba ny santé, momba ny zay rehetra tokony hoe misy ao amin'ny grande ville zany dia natao teny daholo. Ary dia mbola misy tohan'le izy amin'ny dia andeha ho an'ny Canada. Vokatra mety azo tenena zany le fiaraha-miasa amin'ny rehetrarehetra, indrindra fa amin'ny Afrique du Sud atsika zany le maire Ntsoane izy tsy inona nampiatrano dia vony fandray izy hoe inona ny nataony satria nivoatra tokoa ny olona, tena mivoatra be mihitsy. Dia afaka ny azy koa mahafinaritra hoe ny azy na ny opposition raha miara-miasa daholo. Zay ny mahafinaritra amin'le izy dia be dia be ny fampandrosoana azo atao satria efa misy expérience ry zareo dia mivonona izara an'izay zany izy.